Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ambakarina efa miainga ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ambakarina efa miainga ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasa mivavalana ny amintsika amin'izao fotoana izao fa benay tena koa mihaona aminao eto androany sady manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy isa tokantrano isa matan'olona zay tratrantsy eto amin'ity androany ity dia ny fiadanan'ny Tompo eo amintsika rehetrarehetra dia matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika androany. Tsika dia ifampiarahaba rehefa avy eo izara-tsodrano ihany koa fa mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andolotsika hivavaka ametraka ity fotoana ity tsika eo am-piaratanan'Andriamanitra. Alleluia. Dia avy tsika ifampiarahaba ihany. Nanao mpandrotsika avy hatrany nanavavitsika Berta hivavaka ametraka ny fotoana eo am-piaratanan'Andriamanitra dia tahiny tompontsika rehetrarehetra. Tahiny tompo ary navavy Berta, anao ny fitenenana. Alleluia. Mankasitrika pastera manome fitenenana hitahiny Jesosy ianareo mianakavy kely isetsika rehetra tonga manatrika amin'ny alalan'izao fotoam-bavakalina ao anatin'ny vavaka fiambenana izao. Hiara hivavaka isika ry havana hametraka ny fotoana eny am-pelatanan'Andriamanitra dia hiara hivavaka isika. Jesosy malala renay izay ny an-danitra tsara indrindra renay any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao izahay satria noho ny fiarovana ny fitantananao na makivaky nandritra ny tontolo andro. Ny velomina izahay Jehovan'Andriamanitra ary velonay nanatratra izao fotoana alina mangina izao. Ankehitriny Tompo Andriamanitra dia nisy ny nataonay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, na tamin'ny alalan'ny fijery, na tamin'ny alalan'ny famindra, na tamin'ny alalan'ny fihetsika Jesosy malalo. Nefa Tompo mangataka ny famindrampo sy ny famelan-keloka eto anatrehanao izay ka mamela ny fahotanay. Ankehitriny dia tonga eto an-tongotrao izay Jehovan'Andriamanitra izay mangataka ny fanatrehanao amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao. Mangataka ny fanahy masina no anjakahana kely Jehovan'Andriamanitra ary ny hafitra izay ampitaindreto mpanomponao izay handray ny mpanompona tsirairay avy koa amin'ny alalan'izany hafitra izany dia amin'ny alalan'ny fanahy masina Jehovan'Andriamanitra ampiteneny vavan'izy ireo Jehovan'Andriamanitra ary tendreko ny lelan'izy ireo mba hahafahan'izy ireo hanaposaka ny teninao fampianarana ho anay mpanomponao ary ny famelobelarana izay ataon'ny pasterany amin'izany koa Jesosy dia ny fanahy masinako no ahafahany hanatanteraka ny amin'ny alalan'izany ahafahanay koa ny handray bebe koa ny amin'ny alalan'ny fandraisana ny tenina Jesosy malalo. Eo koa ny fitaovana rehetrarehetra
ny connexionnay satria amin'ny alalan'izao telefona Jesosy ny fitaovana fanay mifandray handrenesanay ny hafatra aho dia rakovindranao mahery izany. Ary enganeko Jehovahandriamanitra ny mpanompona rehetrarehetra raha misy mangetaeta mbola tsy tonga amin'izao fotoana izao dia nano andamina ny programany tsirairay avy ary mangataka ny etaeta koa Jehovahandriamanitra ny atonga ny tsirairay avy hiazakazaka Jesosy andeha hiaino ny teninao. Engane ny teny izay alokan'ny vavan'izy ireo dia tsy ho tonga sofina ho lalidalovina eny aminay fa tena ho mpanompo-piaino izay Jehovahandriamanitra sy angatony hafatrao. Izany vafoka izany dia sandotra feno ampelatananao ho voninahitry ny anaranao masina. Misaotra re malala tsara indrindra o. Aleluia. Amen. Aleluia. Mankasitraka indrindranao ranabavy tao anatin'izay tao anatin'izay fizarana vavaka mambe izay nentinao izay dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombofa soavina sosotra hatrany hatrany. Raha isoarany tsodrano amin'ny bokin'ny Jeremia 7:30 andininy 7:20. Aleluia. Jeremia 7:30 andininy 7:20 ny tsodranotsika androany. Mivaky izao amin'ny Jesosy izao lazainy Jehova. Mbola hore eto amin'ity tany ity, mbola hore indray eto amin'ity tany ity izay ataonareo ravaka tsy misy olana biby fiompitsony. Dia eto amin'ny tanànan'i Joda sy eo amin'ny lalambe an'i Jerosalema izay efa lao ka tsy misy olona na mponina na biby fiompy. Ny feo milaza hoe ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feo mpampakatra sy ny feo any ampakarina ary ny feo izay manao hoe mitirahany Jehova tompony maro fa tsara izy fa mandrakizay mifamindrapony dia izay mitondra fanaty-pisaorana ho an-tranon'i Jehova fa ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany ho Jehova. Ataoko tonga tahaka ny tany aloha ny fahatsarany ho Jehova. Amen. Ianao io zany zao le tany le misy miteny hoe Ziovy dia tsisy ninona intsony rava. Tsy misy olana biby fiompy intsony fa tsisy ninona raisina intsony ny fiainan'io. Fa hoy ny ten'Andriamanitra mbola hore ao indray le feo mifaly sy feo miravoravo dia feo amin'ny ampakarina sy ny feo amin'ny mpampakatra. Aleluia. Amen. Dia ho tahin'ny tompany ianao hoy ny ten'Andriamanitra ataoko tonga tahaka ny tany amin'ny tany aloha ny fahatsarany dia averin'Andriamanitra milohan'ny amin'ny fiainanao. Ho tahin'ny tompontsika rehetra. Tahin'ny tompo Sandola, Koweït, Rosemina, France, Madagascar, Sandola, Koweït, Erikaraky, France, Tojo, Jesosy manakizay Madagascar, maromaro ny lasana Madagascar. Any Madagascar zao Nambina, any Madagascar zao i Rosemina, any Madagascar zao i Tojo. Mety mbola isy koa anaraka ao arindrinao. Halleluia, mahafinaritra. Dia bon séjour nareo rehetrarehetra amin'ny vacances daholo. Miresobe anjana Arabie Saoudite dia Kikerandriamalala Randrianasolo Madagascar, Miriar Andriamalala Allemagne, Marie-Jo États-Unis, Antra-Clarisse Madagascar, Kodanila Belgique, Jesosy Noelko Koweït, Anjasika Patici France, Kodaléonie Arabie Saoudite, Betsava Koweït, Artisanat de Madagascar France, Ancien Apostole Madagascar, Artisanat de Madagascar France, Marina Tiana Canada, Mamina Angélique Koweït, Jesosy Mpandresy Madagascar, Artisanat de Madagascar France, Nathalie Marie Charline Madagascar, Fernarakoto France, Lovlitina France, Kadakamalala France, Nassimi Koweït, Angelina Andrianasolo, Nassimi Koweït, Mapiona France, Kodaléonie Vantinenko Erikaraky France, Tahin Jesosy, Angelina Andrianasolo France, Anjasika Patici France, Kodaléonie Vantinenko teo, Tahin Jesosy sika rehetrarehetra, Bersava Vantinenko teo. Alléluia. Nena Mainso Italie, Angelina Diamant Chine. Alléluia. Tous Jesosy mandrakizay vanteneniko teo. Izy koa mbola tsy voatonona teo. Elisa Tsiala Madagascar, Angèle Pagès France, tonga soa isika menakavy,
tahiny tompo isika rehetrarehetra. Andao isika no hira anankiray amin'ny alalan'ity ity no andehanantsika andeha hiditra mankany amin'ny toriteny. Ao anatin'izany nefa dia tsy adinontsika ny jorovavolom-belona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo. Manahy manokana maro zany dravana rehefa teto am-pahavanam-pandalina eto dia nisy mesazy niditra, nisy mesazy tonga teo amiko, ary mesazy io tsy mesazy tsara fa mesazy ratsy, zany hoe olana, nisy problème niditra zany. Tonga ny mesazy tamin'ny ala dia nisy mesazy niditra mpanaovana fandarana eto mihitsy aho. Dia rehefa vita io zany dia tantarako mampionina io olana hoe misy zavatra mitranga ohatr'izao. Dia izao zany ny atao, andao andohalika hivavaka, isika nge tsy manana afa-tsy izay. Dia vita ny fandahana dia andao hivavaka, andao hitsika eo amin'i Jesosy io teny, vavaka izay mivady, vavaka izay mivady alohan'ny antoro, vavaka ho an'io olana io. Ary olana io dia olana tokony famatopatotra be io, olana tokony tena ngeza io problème. Dia lasa no namita ny asa mandrara rehetra na dia mba alo mihitsy ho vita ny asa vao hiatrika an'izay olana izay. Halleloia! Fa efa nilohavana vavaka, dia rehefa tonga ny fotoana avy ny rava dia tokony ho anaman'olona, dia izany hoe tonga aloha. Dia olona mbola miteny mbola andalana fa mbola tsy tonga ianao fa dia efa miandry anao ahy. Atrehana ilay problème fa tsy tsoahana. Voninahitra ny Andriamanitra fa rehefa teo dia ny vahoatrany tsy teo. Tsy ohatry ny tsisy olana, ohatry ny tsy ampy iray minitra, tsy ampy iray minitra zany zavatra zany ary mbola tonga dia ny va ary mbola nanino, mbola nahazo fanomezana tamin'ilay olona indray ary. Halleloia! Mbola nivesatra indray ny tomobila nahazo fanomezana. Tena mahafinaritra Jesosy. Izay na ny jorovavolom-belona aminareo, problème ny atongavanao tsy ampy iray minitra ilay problème dia ny va fa ny fitahiana makao anaty tomobila indray ary mbola fotoana ela 5 minitra satria tsara Jesosy. Izany hoe navadika Jesosy divay mihitsy ilay rano problème mavadika fitahiana. Izay ny jorovavolom-belona aminareo. Iny ary no azonareo ambara. Andao sika hanome voninahitra n'Andriamanitra fa izay manome voninahitra ahy ihany eo izy Jehovahandriamanitra no tafiako voninahitra. Raha amin'ny jorovavolom-belona ianao androany, raha pitranao hanan-javatra mifanosonosona mihitsy fidy izy ary ny teneniko mihitsy dia lava loatra dia rehefa sarobidy jorovavolom-belona anao hanome voninahitra n'Andriamanitra sika dia anao hiritsika ao ny antitito dia hiditra avy hatrany ny amin'ny toriteny tsy izay tena navavitsika Erika. Tahiny Jesosy ary menao finaritra daholo. Adi mitaraina dinoso tsy zakako dizoka mihery ao ritoto sedra diavy nakanefa tomafy nagidy tsy tery nakatila faty fitra mifofo toa marinakady nakely finoana mivarinao azy nafitra mifofo toa marinakady nakely finoana mivarinao azy fundewa umewerirehave Zisafaka monja ratiana Atua mutanta Kizana Sauver kai kiranandwa Efaiza ifiki chamafi Tialorirafa azumimati Tana mama hermiasu na tsuveri Tisusi kunzewa ufari Fitra mfufu tuwa marina kadi
akely sy vonona mivarinao azy nafitra mifofotoa marina ka akely sy vonona mivarinao azy fonjewa umeverile yawe sisafaka muzaratiana katantanu tuanu tizanaka sauveka iturananjwa fonjewa umeverile yawe sisafaka muzaratiana katantanu tuanu tizanaka sauveka iturananjwa sisafaka muzaratiana katantanu tuanu tizanaka sauveka iturananjwa Halleluia, tsara le hira, saotra an'Andriamanitra, saotra nanolotra ny hira dia tahin'ny tompo isika mianakavy. Halleluia. Fa tsika mamaky vavolombelona, mamaky fitsondra vavolombelona tsika, atomboka any ambanimbany indray aloha fa maro efa natomboka tany amin'ny voalohany. Eny antsaiko moa zany na any ambany ty na any ambony fa Côte-d'Aléonie tenena mandrakiriva hozy izy Jesosy mbola nomeny hery sy tanjaka sy fahasalamana misaotra Jesosy. Halleluia, amen. Hoy verset sava hoe misaotra Andriamanitra ny amin'ny fahasoavany ny lamina ny tsara ny tontolo andro sy feno fahitapity ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra, amen. Hoy n'olo malalasy hely sady tonga soa hoe tena Jesosy fa notataniny sy notahiny ny andronay androany na nehoany ny fitiavany voninahitra ny ho azy rery ihany. Tsara be zany, misaotra n'olo malalasy hely. Halleluia. Tahin'ny tompo koa meva efa miditra io hoy roziminy hoe voninahitra n'Andriamanitra ny amin'izay rehetra nataony tamiko anio fa tsy zatra tsy hainy atao ngamba ka misaotra azy tamin'ny tontolo androko fa omeny azy rehetra sahaza anio. Misaotra Jesosy. Halleluia. Tahin'i Jesosy Angelina Rodriguez Arabia Saoudite tojo hoe tontolo androko androany dia sorako an' Jesosy fa tantany ny diako ka tonga somatsara aty Madagasikara za mankasika rehetra izay nitondram-bavaka dia Jesosy any amaly fitianareo. Kaikabe zokinay fa ozy hoe ohatry ny alahady ozy androany fa tsy normal zao lalana tsisy embouteillage zao satria hatrany amin'ny aéroport ka hatraty tonga taty Ameritsatosika tsisy embouteillage na teray azy. Ny filoham-pirenentsika mihitsy na medidy ny mpitondra bus fa tsy mahazo miasa ny 50% bus eto Antananarivo mba tsy nijovana hoe tsisy embouteillage mandrapa. Eto ny filoham-pirenena frantsay izao dia faly be zany satria nety be tamiko izay. Halleluia. Dia tena faly be koa zany nahita ny ankonako indray. Tsara zay nisan'izany lalàna zany ny mantra fenina dia ny roano dia ny bus koa zany tsy mahazo miasa fa tsy 50%. Mahay mitatana ao amintsika ao. Mahay mandamina. Hoy Eliza tsara hoe tena Jesosy fa mbola nomeny tombonandro anio ary milamina ny tontolo andro. Halleluia. Farany novakiko hoy Soameva hoe tena Jesosy mana fa nomeny fahasalamana hatrany mbola veronena somatsara isika mianakavy tonga eto. Halleluia, amen. Farany dia farany hoy Zoky Ama hoe voninahitro n'Andriamanitra rery ihany fa feno fifaliana tontolo andro, feno fiarovany tompo sy naheno loza tamin'ny fianakaviana ary mbola nahatratra izao fotoana izao. Halleluia. Ho azy ny voninahitra. Tsara Jesosy.
raha tsika todiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao ary-pandrosika nambavitsika Erika nitondrasika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ka raha isoarany baibolinao dia makatoerana tsara fa hiain'ny toriteny avy hatrany tany Jesosy anabavy Erika hanao ny fitenenana. Haleloia. Mankasitraka pasterana amin'ny fitenenana dia manoana tantanan Jesosy Kristy Tompo aminao sy ny ankonanao sy ho amintsika rehetra ihany koa izay manaraka tsy tapaka an'izao vavaka fiombenana izao indray ny tenako dia faly indray ny tenako ry havana malala ny mizara ny ten'Andriamanitra amintsika hoe tsika hifampahery indray amin'ity an'ity. Rehefa vonary ianao dia araka maka ny ten'Andriamanitra tsika izay ho jerentsika ao amin'ny filazantsara ny Lioka. Lioka 10 no jerentsika dia 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Lioka 10:10 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Ny soramandry ambony moa dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny namalian Jesosy ny mpahay lalàna anankiray sy ny nanaovany fanoharana ny amin'ny Samaritana tsara fanahy. Amen. Ary indro nisy mpahay lalàna anankiray hitsangana ka naka fanahin'i Jesosy hoe mpampianatro, inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay? Ary izy taminy, inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakianao azy? Ary izy namaly ka nanao hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra sy amin'ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy taminy, marina ny navalinao. Ataovy izany dia ho velona ianao. Fa izy tamarina ny tenany ka nanao tamin'ny Jesosy hoe izaho ny namako. Ary Jesosy namaly ka nanao hoe nisy lehilahy anankiray nidina avy tany a Jerosalema akany Jeriko ka azony jiolahy dia niandany lambany sady nokapohiny izy dia nilaozany rehefa saiky maty. Ary sendra nisy mpisaona anankiray nidina tamin'izany lalana ary raha nahita ny lehilahy izy dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny levita anankiray izay tonga teo dia nahita azy nefa nandalo koa. Fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy ary noho nahita azy dia omeny. Dia nanantona izy ka nofeziny feriny sady nasiany tilo sy divay dia nampitaingenany tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia notsaboiny. Ary noho ny ampitsony iny dia naka denary 2 izy ka nomeny ny tompon'ny tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary na ohatrinana no laninao mihoatra noho ny reto dia onerako rehefa miverinao. Iza moa amin'izy telo lahy no ataonao namany ilay azony jiolahy? Ary hoy izy ilay niantra dia hoy Jesosy tamin'ny mandeha any ianao ka mba manaova toy izany koa. Amen. Teto ry havana malala dia nisy lehilahy anankiray mpahay lalàna ozy ny ten'Andriamanitra dia naka fanahin'Andriamanitra, naka fanahin'i Jesosy ka raha jerentsika amin'ilay soramandry teo hoe nanome fanoharan'Andriamanitra dia ity mpahay lalàna ity izany rehefa nanontany an'i Jesosy hoe ahoana ny ataoko ozy izy handova amin'ny fiainana mandrakizay. Izy izany mieritreritra hoe Jesosy tsy mahalala ny didin'Andriamanitra satria moa Jesosy misy fotoana dia manasitrana amin'ny andro sabata. Indrindra hoe ohatra ny raha jeren'ny mpanorandalàna izany mpisaona izany dia ohatra ny hoe mandika ny lalàn'Andriamanitra Jesosy. Dia naka fanahin'i Jesosy ity olo ity mpahay lalàna ity hoe ahoana ozy izy ny handofako ny fiainana mandrakizay. Nefa efa fantatry mpahay lalàna ity fa ny ahafahantsika mandoa amin'ny fiainana mandrakizay dia mitandrina ny didin'Andriamanitra, mitandrina ny lalàny. Dia ozy izy Jesosy teo amin'ilay andininy 20 manao hoe ary hoy izy taminy inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Manao ahoana ny famakianao azy? Izany hoe nanontany mieritreritra izany ty mpahay lalàna ty hoe tsy mahafantatra ny inona mihitsy Jesosy dia nanontany Jesosy izy ahoana ozy izy ny famakianao azy dia inona ny lazainao? Dia zavatra roa lehibe ry havana malala no nosongadin'ity mpahay lalàna ity tamin'i Jesosy dia ny fitiavana.
dia ozy hoe ary izy namaly 5:20 nanao hoe tiavany Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Dia ozy izy Jesosy ary izy Jesosy taminy 5:20 marina ny lavalinao ataovy izany dia ho velona ianao. Izany hoe reto teny ao amin'ny lalàna ao amin'ny didy roa reto sy havana malala dia tena hoe zavatra lehibe. Raha jerentsika izany ity toriteny ity dia miresaka momba ny fitiavana. Dia tena zava-dehibe tokoa izany fitiavana izany havana malala. Any amin'ny Petera voalohany ihany misy teny manao hoe Petera voalohany 4 ka hatramin'ny 9 manao hoe ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa fitiavana no manarona fahitana maro. Izany hoe rehefa manam-pitiavana izany tsika rehefa malala dia voafehantsika daholo ny didin'Andriamanitra. Satria rehefa manana fitiavana tsika dia ozy ny ten'Andriamanitra ilay tany amin'ny Petera voalohany teo hoe fitiavana manarona fahotana maro. Izany hoe ny fahotana rehetra izany dia afaka voasarin'ny fitiavana rehefa ao anatsika ny fitiavana. Satria ohatra teto hoe tiavana Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Izany hoe rehefa tian'Andriamanitra izany ianao dia tsy mahavita hanao zavatra ratsy akory. Ohatra izao hoe fitandremana ny andro sabata. Izany izao efa didy izany dia raha tena tiatsika Andriamanitra dia tandremantsika io satria nataon'Andriamanitra andro fitsaharana, nataon'Andriamanitra fotoana hiankofantsika sy hanatonantsika azy. Tahaka izany koa izao ohatra hoe rehefa tiatsika Andriamanitra dia tsy te hanao ratsy tsika, tsy te handoto ny tenantsika tsika, tsy te hanimba ny telon'Andriamanitra tsika, tsy te hanao zavatra mampalahelo an'Andriamanitra tsika fa tandrina andrentsika satria tiatsika Andriamanitra. Tahaka ny ohatrany hoe zanako izao tianao dia tsy hanaovanao zavatra mamparara sy mampalahelo ny fony, ohatr'izany koa ny vadinao, ohatr'izany koa ny ankohonanao, ny raitapo aminao, ny reninao, ny rainao. Dia tsy manao izay mampalahelo an'ireo rainao ireo ianao rehefa tianao ireo dia manao izay tenenindreo mankatoy izay lazaindreo tandrina izay didy fitsipika ao an-tokantrano ianao hoe tia no raisitsika tika tsy manao an'ity na ohatr'izany. Dia tahaka izany koa tia havana malala rehefa ao anatintsika ny fitiavana dia voasarina ho azy ny fahotana. Izany hoe tsy mahavita manao fahotana ianao, tsy mahavita mangalatra ianao. Dia tahaka an'izany koa rehefa tiatsika ny namantsika tahaka ny tenantsika ozy ny ten'Andriamanitra dia tsy mahavita manao ratsy ho azy tsika, lasa tsy mangalatra tsika, tsy mamono olona tsika, tsy makavadin'olona tsika, tsy mitsiriritra fananan'olona tsika satria ireny dia fahotana daholo. Nisy teny Jonatana izay tena nahakasika anahy tamin'ny commencement akira tamin'ny sabata teo hoe ozy izy Jonatana hoe za ozy izy nahazo lesona nanatitra olona tany amin'ny aéroport ozy izy dia natsapa hoe raha tsy misy vizany olona anankiray dia tsy afaka ny handeha voyage, tsy afaka se déplacer. Ny olona Madagasikara tsy afaka tio andafy, ny olona tia andafy raha tsy manana viza tsy afaka handeha amin'izao tontolo izao. Dia tahaka an'izany ozy izy ny lalàn'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra. Tsy afaka raha tsy manana viza sika tsy afaka mandeha accès amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka tahaka izany ity lehilahy ity havana malala raha tsy manana fitiavana, raha tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra izy tsy afaka handova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia teto izy dia nitenenin' Jesosy izy andana ozy izy ataovy izany ozy izy dia ho velona ianao. Ina moa ilay velona tenenin' Jesosy eto? Tsy hoe velona izy efa velona ety an-tany fa ny velona ny ara-panahiny satria rehefa andova ny fiainana mandrakizay tsika dia maty aloha ny nofontsika dia avy eo tsika ny fanahintsika ny velona andovan'ilay fiainana mandrakizay. Dia ity lehilahy ity izany havana malalana dia pahay lalàna ary izy dia tsy nahalala mbola tsy ampy an'izay mbola tsy ampy ny fananany an'izay viza izay, fananany an'izay zavatra tokony ho andehanany, accès andehanany amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola tsy ampy izany ny fananany mba ahazoany an'io fahavelomana io. Dia raha jerentsika eo amin'ny 5:20 ny teny izy hoe fa izy ozy izy tamin'ny namary teny ka nanao tamin'i Jesosy hoe iza ary ny namako. Teto izany izy ohatry ny teny hoe iza Jesosy ny namako izany ke efa nitandrina vy dia iza izany ny namana
eritreretinao anovako an'izany. Dia vao mijery azy Jesosy dia hitan' Jesosy ao anaty. Tsika zany Jesosy, tsika zany manantona eo anaty fanatrehan'Andriamanitra, manantona an' Jesosy mivavaka, dia efa hitan'Andriamanitra ny ao am-pontsika. Tsisy miafina amin'Andriamanitra, tsisy miafina amin'ny Jesosy ny taom-pon'ity lehilahy ity, fa ity lehilahy ity dia te hanamary tena hoe za ange efa mitandrina an'ity, dia za ange efa manao an'izao, dia hitady iza indray ara zany no namako ataoko an'izany. Nefa neto Jesosy dia mahita ny tao anatin'ny fon'ity lehilahy ity, satria Jesosy dia tena mihoatra lavitra amin'ireny solosaina, reny Google jerentsika eny, vao tapena ny anaranao dia hita ao daholo ny mombanao, fa Jesosy koa mahita ny ao am-pontsika. Dia nanao fanoharana Jesosy tamin'ilay lehilahy Samaritana, dia nanao fanoharana izy hoe mpisorona an'ilay vita, olona mahay lalàna izany fanoharana nataon'Andriamanitra izany. Dia nefa misy Samaritana anankiray, izany hoe Samaritana izany tsy mahay lalàna nefa manam-pitiavana, izay namonjy an'ilay tonga dia dinganiko izy eo amin'ilay andininy fahatelo amin'ny telopolo manao hoe fa nisy kosa ozy izy Samaritana anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy, ary nohony nahita azy izy dia omena azy. Izany hoe ity lehilahy ity izany nanana fiantrana, nanana fitiavana, dia nanampy an'io olo io. Fa ilay mpahay lalàna mpisorona sy ilay vita izay mahay lalàna mahafantatra tsara hoe tiava ny tenanao tahaka tiava ny namanao tahaka ny tenanao, tsy navita namonjy an'ilay olona efa maratra be. Dia Jesosy zany te hampita amin'ity lehilahy ity hoe ianao mbola manana ny toetra tahaka ny mpisorona sy ilay vita io ianao, mbola tsy mahay tia ny namanao ianao, mbola tsy manana fitiavana ao anatinao, fa mila resenao zany raha te handova amin'ny fanjakana ny lanitra ianao, mila resenao hoe manam-pitiavana ianao anatinao ao. Tsika indraindray mantsy maro ny kristiana ny tsara velatsia tahaka an'ity te hanamary tena, tiako ny namako ny tsara velatsia ivelany fotsiny, fa nefa ny ao am-po tsy manam-pitiavana, tsy manana fitiavana ho an'ny namany, tsy manana fitiavana ho an'ny hafa. Za tsy misy tenin'ny mamako izay tsaroko foana alohan'ny hanambady izay dia afarany foana hoe izay rehetra tsy tianao atao amin'ny tenanao ozy izy dia aza atao amin'ny vadinao, na aza atao amin'ny hafa, tsy ho vadinao ihany fa aza atao amin'ny olona. Rehefa tsy tianao zany ny zavatra ratsy ohatra hoe mampalahelo ny olona dia aza ataonao. Dia tahaka nyity rehefa malala, rehefa tianao ny namanao dia mahavita mamonjy an'iny ianao na amin'ny fotoana ina na amin'ny fotoana iny, fa tsy hoe rehefa havana raha misy patsy ianao, rehefa misy zavatra mety aminao dia vonjenao ilay olona, fa rehefa tsy ilainao iny olona dia tsy vonjenao. Ary maro ny olona manao an'ity toetra ity, ary maro ihany koa ny kristiana manao an'izay toetra izay. Dia teto izany Jesosy te hanova ny fomba fijeriny mpahay lalàna ity, ary te hananatra azy sy hanity azy hoe rehefa raha ohatra ianao ka mahay lalàna dia mila manam-pitiavana ianao. Ozy izy any amin'ny Korintiana any hoe fitiavana lehibe indrindra, fitiavana ozy izy no lehibe indrindra. Izany hoe rehefa manam-pitiavana zany ianao dia voatandronao daholo ny didin'Andriamanitra, satria sady tianao ny tenanao, tianao Andriamanitra, tianao ihany koa ny namanao. Dia izay indray rehefa malala ny lesinao eto koa ampaherezana antsika amin'ity androany ity, dia mino fa nisy kely niraisintsika izay hoe manana fitiavana, asehoany fitiavana amin'ny namanao, aza feno fiatsaram-belatsia ity ivelany fotsiny hoe hitan'ny olona hoe zao, fa tena ataova am-ponao izany fitiavana an'Andriamanitra izany. Dia hitanao nefa voatandronao daholo ny dia tsy mila akory ianao mianatra hoe dia tsy hangalatra, fa rehefa tian'Andriamanitra ianao dia tsy manao an'ireo rehetrarehetra ireo. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindranao Ranampahaverika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentinao izay. Andriamanitra manankiray pahasoavana ny maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany, dia mahereza foana amin'ny asan'ny Tompo. Aleloia. Saotra antsika rehetra ihany koa mampahery sy mankasitraka sy mampahery azy ireo, fa mampahery azy ny fampaherezana izay ataonareo. Dia tahiny Tompo daholo tsika rehetrarehetra. Luka 10:5-5 ka hatramin'ny 7:30. Dia ny amin'ny tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy. Aika ny Samaritana mba afaka tsara fanahy ihany, satria amin'ny zanak'Israely izany Samaritana izany dia olona ratsy, olona raisin-jareo olona maloto,
dia raisiny zareo ihany keo olona mpanohatra lalàna. Ny Samaritana mantsy dia olona mivavaka ihany fa tsy hoe mpanompo sampy a. Fa mifandraisan'ny zanak'Israely ny Samaritana dia olona mba mitandrina didy ihany nefa manohatra ihany koa, satria tsy araka ny tokony izy ny tandremana ny didy, tsy araka ny tokony ivavahana no ivavahana, mba mitandrina pasika ihany nefa tsy araka ny tokony izy sy ohatr'izay zany a. Dia dikan'izany a mifanohatra foana ny Samaritana sy ny zanak'Israely, ary ny farany dia tsy mifampiditra tsony, tsy mifampanana raharaha tsony, tsy mifankahazo tsony a ny Samaritana sy ny zanak'Israely sy ny Jiosy. Fa eto a dia misy fanoharana momba ny amin'ny Samaritana fanampiana ilay hoe tsara fanahy. Vakiko ny ten'Andriamanitra. Anoketsika to dia hiditra any amin'ilay tantarantsika itsika. Ny tena tanjon'ity teny ity mantsy dia ny hananantsika fitiavana, ny fananana fitiavana zany. Alleloia. Ny fananantsika fitiavana no mampiavaka ny zavatra izay ataontsika. Fa samy afaka manao asa soa daholo ny olona, samy afaka mitoro teny daholo ny olona, samy afaka manao zavatra, fa raha misy fitiavana manampy an'izay dia izay ny tena sitrak'Andriamanitra. Vakiko ny 5:20 amin'ny Jesosy hoe arindro nisy mpahay-lalàna anankiray nitsangana ka nakafanahy Jesosy tana hoe mpampianatra inona no ataoko mba handovako ny fiainana mandrakizay. Ary izy taminy inona no voasoratra ao amin'ny lalàna, manao ahoana ny famakianao azy. Ary izy namarika amin'ny hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra. Izay koa zany dia tsara fantatsika zany ny tena fitiavana feno raha te hitia an'Andriamanitra ianao. Itiavana Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Tiavo Jehovah Andriamanitra. Ary koa tiavana namanao tahaka ny tenanao. Ary hoy Jesosy, marina navalinao, ataovy zany dia ho velona ianao. 5:20 fisitahana marina ny tena ka anao hoe Jesosy izy ary no namako e. Alleluia. Nisy fotoana zay tany Moroni izay mivady dia nisy fikambanana kristianina zay tany dia andeha hizara fanomezana amin'ireo Comoriana tamin'izany. Dia nangataka autorisation dia mivavaka mafy mifady mihitsy satria mataony zareo silamo mantsy tsy tiany mihitsy hoe mitoritory mitoritory finoana kristianina nefa zareo a 100% silamo tany. Misy fotoana zay mivavaka moa zareo dia amin'ireny ny trano any mantsy sady fanitso daholo na ny rindrina na fanitso ny mpivavahana misy mitoraka vato kolonjy be mihitsy korontanin-jareo zany. Dia tamin'izay andeha hanao fizarana fitaovana ho an'ny ohatran'ny Gamalela zany fa amin'ny Islamo dia tena nielohavana dia anaran'ilay hetsika nataonay io zany no teny filamatra nentinay tamin'ny iza ny namako. Izay nentinay dia mba tadidiko foana mantsy rehefa ohatr'izao. Hoy ilay lehilahy tamin'i Jesosy, izy ary no namako e. Ahoana ary ny ahitako hoe iza ny tena namana. Tena nanao fanamarina amin'izay Jesosy. Ary hoy Jesosy namarika aminao hoe nisy lehilahy anankiray nitavany Jerosalema hakany Jeriko ka azony jiolahy dia nendahany ny lampany sady nokapohana izy dia nilaozany rehefa saika maty. Inona moa ny hevitra izany fanoharana izany? Jerosalema dia ety ambony, raha jerentsika ny saritany. Jerosalema ety ambony a dia Jeriko ery ambany ery dia midina izany lalana izany. Inona ny endriky Jerosalema? Ny endriky Jerosalema dia maneho antsika ny ara-panahy. Rehefa ao Jerosalema dia mahita ny tempoly, mahita ny Jerosalema, mene Jerosalema dia ohatra mahita Jehovah. Maheno Jerosalema dia ohatra maheno fanatrihan'ny fanamasina. Maheno Jerosalema ianao dia maheno fivavahana, ara-panahy, resaka ara-panahy. Ary ny dikan'ny hoe Jerosalema dia maneho ny hoe tanàna na hoe tanin'ny fiadanana ao Jerosalema. Any avy ao Jerosalema zany telo ty azo antoka fa voam-piangonana, azo antoka fa avy nivavaka. Ary rehefa avy ao dia tena mitombo ny ara-panahy, ambony ny ara-panahy, mirehatra tsara ny ara-panahy. Fa inona ny zavatra nitranga? Ary nisy lehilahy anankiray nidina avy any Jerosalema. Zany hoe avy ao Jerosalema zany avy ao amin'ilay niveau ambony
no andeha hidina ho an'ny Jeriko. Inona ny hevitry ny Jeriko? Ny mampiavaka ny Jeriko ndray de Jeriko le atao hoe tanàna ny rofy. I Jeriko le lazany hoe tanàna ny fahavokarana, tanàn-dehibe, ary Jeriko de tanànana fahavokarana ara-nofo be zany. Business, fidiram-bola, fandaharana, de zany no endriky Jeriko. Azo lazaina hoe nitsotsorika ny olona ray raha avy any amin'ny ara-panahy izy no andeha hidina hifantoka bebiby kokoa any amin'ny ara-nofo. Ity olona ity zany de azo lazaina fa somary ny hidina andeha nitsotsorika, tsy andeha hiakatra fa andeha hitsotsorika avy any amin'ny ara-panahy no andeha hidina hiarakara kokoa ny any amin'ny ara-nofo. Inona ny zavatra nitranga? Azo ny jiolahy izy. Iza ny jiolahy? Iza ny endriky ny jiolahy? Ny devoly. Ny devoly. De ny andahany ny lambany sady nokapohany izy de ny lozany rehefa saika maty. Zany hoe le olona ny eritreritra fa teny efa ara-panahy izy zany nanana tsy hoe tsy azo atao manana projet amin'ny asa sy ny fidiram-bola. Fa tadidio fa entre an'ireo elanelan'ireo eo no misy ny jiolahy. Eo anelanelan'ireo toerana anankiroa reo de eo ny jiolahy miandry. Betsaka ny olona rehefa nieritreritra izy fa nametraka ny fiainany teo amin'Andriamanitra de andeha amin'izay izy hidina andeha hanao fandraharana. Mety tsy indray mandeha angamba ianao nahita olona hoe mitady tombony ka natombony, hoy izy ny fomba fiteny. Nieritreritra fa hamafy be de hijinja be nefa ny nafafy betsaka lavitra fa ny jinjaina tsy nisy satria de voalaza fa ny lambany indray ary ny azony jiolahy. Ny andahany lambany de ny kapohany voame zany potika. Nieritreritra ny ho tafita, nieritreritra ny ho tafavoaka fa mifanohatra amin'izany voame ny teny akoditra indray ny lasa, ny teny an-tanana indray no lasa. Tainy Jesosy fity firija, elaela fity firija tsy hitako teto de arabaiko manokana. Tainy Jesosy tonga soa. Lasa ny jiolahy le bakely nananana. Ary ny kapohany de ny lozany rehefa saika maty. Fa mbola tsy maty. Ny tenin'Andriamanitra hoe mbola misy azo antenaina ho an'izay rehetra velona. Soa fa tsy maty. Fa izao ny zavatra nitranga. Andiny faraika amin'ny telopolo, ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin'izany lalan'izany, ary nahita lehilahy izy de nandalo azy. Nisy mpisorona. Avy aiza ny mpisorona? Avy ao am-piangonana ny mpisorona. Avy any Jerosalema. Azo antoka fa fantatry io mpisorona io tsara io lehilahy nisy nahendako io. Fa fantatrareo nahatonga an'io mpisorona io nandeha. Io mpisorona io de nieritreritra hoe efa avy tao kosa ianao efa nandray hery ianao efa avy nivavaka tsika hitako mihitsy ianao tao am-piangonana teo hitako mihitsy ianao tao amin'ny tempolo teo tsy tokony ho tratra ny zavatra io ianao fa de eo ianao fa raha tetiavina ny ianao. Natenain'ny mpisorona fa ampy le lalàna ny vakina tamin'ny olona io tao ambony tao. Ka ozy izy hoe rariny ianao raha tratran'io tsy mitandrina ka zany ny andehany. Izy le olona anankiray zay, le olona efa anaty problème be mitantara problème zany ke tratran'ny problème. Tsy ampivavaka zany. Tsy ampivavaka zany ozy izy. Dala mivavaka e. Ny olona amin'io marary be mihitsy marary efa tsy ampivavaka zany, dala mivavaka. Hitanao tsara zany. Ohatr'izay ny zavatra hita tamin'ity mpisorona ity, nijerena izy hoe tsy tokony ho tratra nosony mihitsy ianao raha tena nivavaka nataonao tao ambony tao. Lasa izy nandeha. Taorian'izay nandalo koa ny Levita izay tonga teo de nahita azy nefa nandalo koa. Ny Levita indray de mpideran'Andriamanitra. Ary betsaka ny olona mieritreritra fa rehefa mira evangelika mideran'Andriamanitra mandihindihy mitsinjatsinjaka mideran'Andriamanitra de tsy azony devoly ataony inona intsony.
tena diso zany. Ty Levita ty dia nieritreritra mihitsy hoe tokony ampy ny fiderana izay nomenan'ny olona io natao tamin'ny olona io tombona tsy normal io raha tokony tratran'ny Jehova fa zavatra efa nitediavina ny azy. Za miteny anao ny firana evangelika tsy maharesy devoly, ny fahaizana lalàna tsy maharesy devoly. Fa inona ary zany no maharesy devoly? Toizatsika ny tenin'Andriamanitra. Andiny fa telo amby telopolo fa nisy kosa Samaritana anankiray nandeha tamina lehany ka tonga teo aminy ary noho nahita azy dia onena. Le Samaritana re tsy avy ao Jerosalema, avy tany amin'izay nalehany tany izy, tsy avy ao am-piangonana izy, avy nandehandeha tany fotsiny izy. Fa inona ny zavatra nitranga? Vao nahita an'le olona izy tsy mila nijery ny kara-panondriny hoe izy ty olona ty, tsy mila nijery ny fiaviany, tsy mila nijery ny tarehany, fa ny zavatra vao nahita azy le Samaritana dia ny zavatra fantatra onena azy izy. Vao nahita azy fotsiny dia onena. Malaza ratsy eo amin'ny Israely nisy ny Samaritana. Fa tsara fantareo fa le mpisorona sy Levita ireo zanak'Israely ireo, fa reo nandalo. Le Samaritana kosa naninona? Onena izy. Tsy nanontany izy zay antony nahatonga ny olona io teo hoe tsy nitandrina tokoa ve io olona io efa fantatra fa be mpanentaka dia mbola mandeha amin'ny alina. Tsy nahafantatra an'izany, tsy nanadihady an'izany ny Samaritana. Mety tsy mahay lalàna ny Samaritana, mety tsy nahidiran'Andriamanitra ny Samaritana, fa nanana fo antra. Alleloia. Nanam-pitiavana. Za miteny anao androany, mety hainao ny lalàna rehetrarehetra, mety mpiteran'Andriamanitra tsy misy ohatranao. Fa raha tsy manam-pitiavana ianao dia tahaka ny mpipantsina maneno ihany ny tenin'Andriamanitra. Fa ity Samaritana ity mandeha tany amin'izay nalehany izy, tsy aiza nalehany, tsy izy avy aiza, tsisy nino azo amarinina eo aminazy fa zavatra tokana no azo no raketina sy no amarinina teo aminy, nanam-pitiavana izy, onena izy. Manomboka androany ianao tokony olona onena olona ianao. Manomboka androany tsika andao tsika mba onena olona. Onena izy dia inona nataony? Dia nanatony izy, tsy nanalavitra an'io izy, ka ny feheziny ny feriny dia nasiany dirilo sy divay. Inona zany nataon'le Samaritana? Famonjena aina. Famonjena aina. Tonga dia ny zava-dehibe ny fehezina aloha ny fery. Tsy misy tsony hoe jereo sao dia tapaka folaka inona fa manino teo ty nahazo an'ity antsoy. Tonga dia teo ny hoe dia nandray andraikitra ny fehezina ny fery. Dia nasiany diloilo, dia nasiany divay. Zany hoe le zavatra tena naharary, le zavatra tena voalaza teo ambony teo saika maty, le antony saika nahafaty an'le olona mihitsy zany no nitsaboana voalohany. Izy tsy nantany ohatry inona ny vola very, inona ny lasa mpangalatra, fa tonga dia ny fery aloha. Io Samaritana io tandidin'i Jesosy. Io indray Jesosy io. Jesosy ilay nandeha avy tamin'izay nalehany, ary tsy mba nijery ny olona rehetra sy kitora-baton-dra vehivavy. Jesosy tsy nijery andra vehivavy, fa nijery ny olona rehetra sy nijery teo. Izay nitondra vato ka niteny Jesosy hoe zay tsy nanota taminareo no kitora-bato azy. Jesosy tsy nijery an'ilay vehivavy. Fa fantatry Jesosy fa ho fato io vehivavy io, ho voatora-bato io. Ny vato no nitenenan'i Jesosy voalohany. Tsy nanota taminareo no kitora-bato azy. Io raha ianao zany any Israel amin'izao tsika miteny zao mitory an'i Jesosy dia toran'olona vato ianao. Fantatrareo zany? Raha any Jerosalema tsika miteny zao dia ny olona tsy tian'i Jesosy no betsaka lavitra no ny tian'i Jesosy. Impitsika mahita andreny amin'ny réseaux sociaux olona mitory teny any Israel to dia toran'olona ny vato, tonga dia kendain'ny olona. Vao aingana nisy ranam-bavy zay nijoro avy zao izy nitory teny tany dia nanonona ny hoe ho avy Jesosy dia nikendain'le rangahy izy sika vonony. Dia ny olona rehetra toy izy tsisy niaro anahy,
satria marina ny tenin'le rangava Jesosy zany atoritorianao aty tsisy fantatrao zany ozy izy ny olona Jesosy tandindony ilay Samaritana. Inona ny ataony Jesosy rehefa mihaona amintsika izy? Jesosy ve rehefa reraky ny ady sy tratra ny problème itsika dia manontany antsika hoe fa inona aloha no nataony, fa inona mihitsy aloha mahatonga anao tratrany jiolahy teto hoe problème an Jesosy hoe jiolahy firy ny namely anao? Problème an Jesosy hoe firy ny volanao very lasa ny jiolahy? Lamba ohatrany ahoana ny vidin'ny lambanao lasa tany? Tsy zany no miinteresse an Jesosy rehefa mahita antsika resy, rehefa mahita antsika menjera, rehefa mahita antsika potehany devoly ny fiainantsika, rehefa mahita antsika vonony devoly. Ny voalohany ataon'i Jesosy dia zao mameno fery aloha izy. Dia asiany dirilo, dia asiany divay mba tsy tombo ny ratra. Androany ianao raha tonga eto, manana problème be ianao. Zao foana ny ampahaizako ny olona ny problème rehetra entinao amin'i Jesosy tsy mitombo intsony aloha. Fa iny ny farafabetsany amin'ny problème, iena no ataony io, fa ny problème no io tsisy intsony. Ianao zany na tonga ianao androany hoe za tia nitady an'Andriamanitra fa problème be amin'ny fiainako, dia za mitenao io ny problème anao be indrindra. Fa manomboka eo dia ho raisina an-tanana ny problème anao, ho raisin'i Jesosy an-tanana ny problème anao. Dia izy amin'izay ikajy an'io rehefa nafinaritra zay olona nisy olona resaka na hoe le izy mikajy. Any valatrana aloha tena zay mikajy zay. Tena anatony izy ka nivezy ny feriny dia nasiany dirilo sy divay. Dia nampitengeniny tamin'ny Bibliny izy. I Samaritana io naingana biriky io. Fa io mahafoy io. Le maratra nidiny izy. Dia izy lasa nandeha tongotra. Fa le maratra nampiakariny teo ambony biriky. Zany Jesosy amintsika. Nampidininy avy eo ambony hazo fijaliantsika fa izy niakatra teo. Nalainy ny enta mavesatrintsika dia izy no nitondra azy. Zany io. Aleluia. Inona re efa vita? Aleluia. Tonga dia nitsabony amin'izay. Ary zao nentiny tapiakarany teo ambonin'ny Bibliny dia noentinao any amin'ny tranom-bahiny dia nitsabony. Inona ny tranom-bahiny? Ny tranom-bahiny dia ohatran'ny hôpitaly. Ny tranom-bahiny dia tsy inona akory havana fa toeran'ny fifohazam-panahy. Ara-panahy no resahantsika eto androany. Maratra be ny ara-panahinao io. Tena tratran'ny devoly jiolahy ny ara-panahinao. Mila hiverin-dalana mihitsy ianao io zao androany. Tratra mahadi-panahy tsy takatry ny saina ianao io androany. Kivikivy mihitsy ianao io. Tsy maintsy vonjena ny ara-panahinao. Nentina izy amin'izay any amin'ny tranom-bahiny. Inona ny tranom-bahiny? Ny tranom-bahiny dia toeran'ny fifohazam-panahy. Izay toerana misy fifohazam-panahy mety fiangonana zany. Mety fikambanana kely ohatry ny antsika zao zany. Fifohazam-panahy dia zao le toerana anankiray amoazana ny ara-panahinao zay efa tao fa natory. Zay no mahatonga hoe fifohazam-panahy. Réveil. Zany hoe le olona io efa ara-panahy ihany avy any Jerosalema ihany fa andeha hidina ho any Jeriko hikarakara ny ara-nofony. Ny tratrany jiolahy natory ny ara-panahiny. Ny trano fandraisam-bahiny dia toeran'ny fifohazam-panahy. Eto amin'ity fandaharana andramokay izao dia anisan'ny toerana anankiray tranom-bahiny ny fifohazam-panahy eto Ravana Malala. Manentana anao, mitarika anao isan'andro mba hifoha ara-panahy amin'izay. Dia nentiny izy nakany amin'ny tranom-bahiny. Ary 5:30 ary noho ny ampisony dia nakadena riro izy dia nomeny ny tompony tranom-bahiny sady nanao tamin'ny hoe tsaboy izy. Izy indray ny tompony tranom-bahiny, pastera ny fifohazam-panahy, mety zao rady Rakotosalama mitondra ny fandarana andramokay izao. Ireo ny atao hoe tompony tranom-bahiny. Inona ny tanina ny tenenina amin'izay? Tsaboy izy. Toeram-pitsabony ity. Aleluia. Tsy toeram-pandrerahana olona eto. Tsy toerana fandrovitana paosin'olona eto na fandrovitana na ari-paosy evangelika na andrerahana olona fa fitsabona ny ara-panahin'ny olona eto. Aleluia. Anisan'ny ity fa tsy ity rery.
any toerana rehetra izay amoazana ny fanahany olona io a ny atao hoe tranom-bahiny de hoy izy no ny ampiso iny nakadena riroa izy ka nomeny tompony tranom-bahiny sy adinao taminy hoe tsaboy izy ary na ohatrinona ny laninao metrony reto de onerako rehefa miverina aleloia lasa zany Jesosy anakarama am'izay an'izy ny tompony tranom-bahiny denariroa fantatrareo zany denariroa zany denariroa zany a ny karaman'ny olona ray andro ao moyenne zany tam'izany andro zany de denari iray io zany raha ataony équivalent io de any entre ny rehefa ny dinihana hony entre ny 30 à 50 euros io raha ny équivalent ny am'izao tsika mihaino zao zany denari iray zany a karaman'olona ray andro denari roa alleluia no nomenan'ireo mpitsabo satria zao lasa izy loha nandeha ary fantany fa karama roa andro fa amin'ny andro fahatelo efa izy am'izay niverina zay mahatonga re denari roa fa tsy denari 400 tsy hoaritra any le samartana pozy izy hoe dia nomeny tompony tranom-bahiny naka denari roa izy zany hoe karama mandritra ny roa andro ianao inge tsabona mandritra ny roa andro ianao eto zay efa nomeny Jesosy karama zay alleloia ny karama nomenanay tsy miliara avitanay mandra-paharoviny fa denari roa afahanay mikarakara mampiodina ny fandarana afahanay voky tsara sy avoasotro tsara manana hery tsara ny manana toloteny sy amoahana toloteny sy anaovana fandarana efa azonay ny denari roa tsisy ninona lohanao eto halleloia le samartana no mandony karamanay reo décoration hitanao io io connexion iarahanay aminao io reo mba fitaovana kely manodidinao efa nomeny Jesosy anay reo halleloia efa nomeny Jesosy denari zay roa me denari roa fa zao noteneniny tsaboy izy zay mibaiko ny baikonay eto de tsotra ihany tsaboy izy marary ko Daniela Jesosy efa namy baiko tsaboy izy rehetrera kerika ny tenin'andreo ozy Jesosy tsaboy izy kivikivy lina hoy Jesosy tsaboy izy ohatra somary ohatra ny tsy de tena korary tsara eo an'izay démon hoy Jesosy tsaboy izy alleluia tsaboy izy ary na ohatrinona laninao mihoatra noho ireto alleluia raha tsampy zany le denari iray karama ray andro anatin'ny ray andro fa misy mihoatra mety misy aminareo zao mbola mampahirezina rehefa aveo vita fandarana iny le mihoatra iny alleluia tsy miaviafiko io samartana io tahanay zay io nge tahiny tompo raha mba teo tahiny tompo manao vasan'Andriamanitra amin'ny androm-piainanao rehetra fa tsy mandro fotsy zany ianao lamana tsy mandro fotsy zany ianao vavolombelona zany ny tenanay alleluia tsy mananjava mahory zany ianao na ohatrinona ozy izy amin'ny laninao re na mihoatra de onerako rehefa miverina iverina ao izy amin'ny andro fahatelo Jesosy mitsangana tamin'ny andro fahatelo alleluia ay fiverina izy io efa hitra amin'ny andro fahatelo tsika zao alleluia rehefa miverina izy onerany rehefa ny an-danitra any tsika rehetra manao asan'Andriamanitra io misy fotoana ianao tsisy misaotra kory ianao misy asan'Andriamanitra ataonao tsisy misaotra ny olona ohatra ny tondram-bavaka olona ianao zany sady mampianatra antsika mpitondram-bavaka any aza miandry misaotra aman'olona zany aza miandry fisaorana avy aman'olona zany ianao za misy fotoana tena tsapako de zao ny zavatra teneniko mampionina ny mpanompon'Andriamanitra ve zany hoa miendrika hoe tsy fahalalam-pomba torana tsy fahalalam-pomba tsika nampianarina mbola kely tsika teny hoe raha misy mame zavatra io anao kinga miteny hoe misaotra tompoko fa za miteny anao be dia be ny olona tsy misaotra mpanompon'Andriamanitra misaotra ho teneniko za tsy miteny hoe enveloppe me enveloppe fa le misaotra fotsiny misaotra pastera tamin'le anotra fa efa sinana nge za io tena anisan'ny zavatra faran'izay sarotra azo ny mpanompon'Andriamanitra zany misaotra zany fakasitrahana zany tena za misy fotoana tena valeo misy zavatra ataonao fa adin'ny olona misaotra ny misaotra dokotera sy tatarabe tsy adin'ny olona zany fa mpanompon'Andriamanitra ianao pastera aza miandry misaotra fa aman'olona zany fa io ny toko menantsika rehefa miverina onerako alleluia
za zany teneniko anareo misy za raha mitondra-bavaka anareo na misy maty hitsangana ary za tsy mila fisaorana avy amin'ny fianakaviana na adininareo zany aza manamely tena tsika tsy misaotra amin'ny pastera tsy maninona zany efa misy any ambadimbadika any misy samaritana anankiray andrasanay io onerany rehefa miverina onerany zany ka tsika mpitondra-bavaka aza malaza kivy aza manahiro aza miandrandrany zany aza mba maratra foana zany andray de tsisy fisaorana de le fisaorana eto zay le mba mandefa mesazy de misaotra fa de sitrana tam'le any misy olo entinam-bavaka eto tsy fantatra hoe na maty na velona tsony fa mifononao sisa miteny hoe sitrana inona gany na tsy misy hita tsony ary zay mifonoko fa le olona hiverina hisaotrana io mantsy ohatrany manaiky ny Andriamanitra de ohatrany hoe enjehan'ny eritrena izy raha tsy tonga hiarivavaka aminao ary zay ne fihitsy nefa ny tokony atao moa teny malagasy hoe vato nahitana soa ary moa misora menaka ary za de teteny aminao mihitsy raha teto ny nanasitrana anao inakeny tsy vavahanao eto za de tsy mba poran'izany hoe misy pastera miteny hoe tsy niantso anao hivavaka eto akory ny tanjonay fa ina ary ny tanjonay ny anay de tsoronay mihitsy ny ahitanao hivavaka eto ny tanjonay ny ahitanao hiary hivavaka eto zay tsy mandainga am'za tsy za zany tsy manavaka anaram-piangonana zay akory tsy nitenana hoe mialana ny fiangonana misy anao fa raha teto ve anao no sitrana teto ve ny fidin'Andriamanitra mba hasitrana anao ohatry ny diso ihany ianao raha ozy ianao hoe tsy eto tsara fantatrao aloha zay tsy mety tsara velatsia am'izay am'zany fa zao tsy maninona zany ny tompony trano ny tompony trano fandrimbahiny tsy tahitra am'izany tsony tsy miandro valim-pity aman'olo izany fa ny valim-pitihany any amin'le samaritana hiverina afaka 3 andro ary hoy izy Jesosy izy amin'ireo 3 lareo ary ny ataony hoe ho naman'ilay azony Jola de raha ianao zao ny nandinika le mpisorona nandalo fotsiny be sa le vita nandalo fotsiny reo nge nanao nataony reo nge mizatra nataony tamin'ny olo hoe nizara fiderana izy tany ambony tany amin'ny Jerosalema tany nampanatra ny lalàna izy tany a Jerosalema tany fa rehefa tonga tokoa ny tokoa tratra ny Jola izy de nalovany fotsiny le zavatra nataony tamin'ny voalohany ve no mikanty sa le zavatra nataony taty le fandalovana fotsiny nataony taty amin'ny faharoa ny zavatra tena mikanty de le nataon'le samaritana tamin'izy azony Jola ilay lehilahy alleloia iza zany ny tena namany de le samaritana ny tena namany za de tena aminao androany hoe izaka ny namanao alleloia iza ny namanao iza no natoizahoanao iza namony ara-panahinao iza no nikarakarany ao ny ara-panahinao iza no nameny ferinao ianao zany aza manontany iza ny namako alleloia fa mazava be fa le samaritana no naman'ilay lehilahy samy efa azony Jola daholo tsika rehetrarehetra fa raha tsy teo le samaritana raha tsy teo Jesosy tsy ohatran'io zasy ianao misy tokantrano any amin'izao fotoana izao ny fehezin'i Jesosy ny fery nasiany diloilo de nasiany divay de tsy nisy fery tsony ary tsabony zany tokantrano zany misaoran'Andriamanitra tonga ny fizarana fahatsapana tsika raha afaka malalako radio akiradio io ny kantoko iny anakasika anao tapitra ny toriteny Jesosy ny namantsika Jesosy ny natoizao atsika Jesosy tsy nandalo anao zany fotsiny fa tena tonga de nikarakarainy ianao Jesosy ilay samaritana atsika itsika rehetra ireo ilay tratran'ny Jola ny fiainana efa tratran'ny Jola ny fiainana tsika rehetrarehetra efa tratran'ny Jola alleluia fa sofa teo Jesosy sofa teo Jesosy atsika hitra amin'ny fizarana fahatsapana so tsika rehetra nahatratra ny farany tonga amin'ny fizarana fahatsapana tsika de andaotsika apiditra olona izara fahatsapana anisan'ny matetika tafiditra voalohany eto raha nabavisika marina tiana alleluia andao izy apadiapiditsika ary izara fahatsapana tahiny tompo marina tiana inona ary ny azonao ambara androany anao ny fitenenana Tompo pastera de makasitraka anareo na tena
Raitra be hoe fandaharana androany nakasika daholo zavatra rehetra voateny teo. Tena hoe tanamarika anazy izany hoe tsy ampy raha ohatra ka hoe fitiavana midera, fitiavana fahaizana lalàna, fitandremana lalàna fotsiny ny atao fa tena hoe ny fitiavana izany no hoe mahavita antsika miady amin'ny devoly fa ireo anankiroa ireo tsy dia mahavita fa tena hoe fitiavana Andriamanitra. Eo izay ampsaina fo amin'ny hery fa eo ihany koa ny fitiavana ny olona manodidina antsika. Dia faharoa nanamarika le karazana hoe tady nametrahana ilay olona naratra izany hoe marika ohatran'ny hoe tandidin'ny feo fahazapana toerana fitsaboana tsy mieritreritra hoe inona ny antony, inona ny zavatra rehetra fa marary aloha io dia tonga eo dia eto amintsika izany ohatran'ny hoe eto amintsika eto tonga eo dia tsaboana izy dia tena hoe mianazy ny hery rehetrarehetra, mianazy ny fitiavana rehetrarehetra izany fa tsy toerana hoe ohatran'ny hoe fandrovitana paosiny na hoe fangalana ny any aminy tena ohatran'ny nanamarika be anazy iny karazana metafora eo amin'iny izany. Dia fahatery farany hoe aza maray tsika rehefa mitondra vavakoly fa fivereran'i Jesosy no efa fanantenana ny tambiny ho antsika rehetra dia mankasitraka indrindra pasitera tena mampidi ny toriteny androany. Haleluia. Aleluia be ankasitraka marina tiana dia Jesosy hamaly fitianao dia mpitombohitra sy fahasoavana hatrany hatrany marina tiana mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Hatreto aloha dia izay ihany ny olona nizara-pahatsapana. Hatreto aloha dia izay ihany ny olona nizara-pahatsapana. Inona ary ny hira tsara, inona ny hira mety amin'izany hira izay toriteny izay. Inona ny hitanareo mety amin'izany hira nareo zao tsy mifidy hira izay mba anankiroa manonona hira voalohany hoe dia izay no ataontsika hira amin'ity androany ity. Satria moa tsisy mizara-pahatsapana hafa intsony dia tonga dia hitramin'ny hirintsika dia hivavaka marina ny fotoana fa efa lasa ihany koa ny fotoantsika vetivety ihany aloha ny androany fa na izany ary inona ary ny hira hitanareo fa mety inona ny hira ho ataontsika dia ataontsika ny hira. Zaho fa misy appel hafa miditra indray Aleluia. Azo alohantsika ary tsika piditra olona fa hizara-pahatsapana fa izany hoe asiana sary aloha vao afaka miteny andraso aloha andraso aloha asiana sary andraso aloha raha vao elaela nareo vao miantso dia ilay sary ao ary. Zany antsika fitenenana ary raha Suzel, inona ary ny azonao ambara androany inona ny azonao lazaina anao fitenenana Suzel? Mankasitraka pasitera na dia tahin'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra dia mankasitraka be tabe anareo mianadahy tamin'ny toriteny androany fa tena mamy sady nampahery be daholo tena hoe nampahery be daholo mihitsy fa ny tena nakasika anahy dia ilay zavatra nitenen'ny ravavy Erika hoe tsika dia tsy ampy raha hoe mahay lalàna fotsiny ihany tsika kristianina na hoe mideran'Andriamanitra fotsiny fa mila manam-pitiavana fa izay izany tena zava-dehibe satria raha vao tsisy fitiavana tsika kristianina dia tahaka ny fantsina varana maneno sisy pasitera teo dia tsisy varana izany le maha kristianina tsika raha vao tsy misy an'izay fitiavana izay. Aleluia. Dia ny faharoa tena nakasika anahy koa ilay tenin'ny pasitera hoe io olona naratra io
dia avy any Jerosalema izy io. Dia Jesosy io sisy pastera mitandindon'le Samaritana. Dia rehefa tonga Jesosy tsy nametraka fanontaniana mihitsy Jesosy hoe avy aiza ty olona ty, inona nataon'ity olona efa nivavaka nefa izy ty nefa inona mbola nahatonga anazy tratra an'izao zavatra izao, fa tonga dia nameno fery aloha nataon'i Jesosy dia mba tsy hitatra ny fery. Dia tena hoe nakasika be anazy tenin'ny pastera izay dia mankasitraka be da be fa tena mamy be ny toriteny dia Jesosy any ampitombohitra sy fahasoavanareo hatrany dia mankasitraka nanome fitenenana tahin'i Jesosy. Aleluia, amen. Aleluia be mankasitraka indrindranao nampafizay ilay atao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be, tsara be bravo, aleluia. Ozy izara iantso olona hafa indray fa misy olona hafa indray mbola izara fahatsapana manaraka koa eto ndao mentsika fitenenana ihany koa izany anabavintsika izany. Aleluia. Aso lalesina sary Aleluia. Tany tompo anabavy Angelina Rodriguez inona ary ny azonao ambara androany anao ny fitenenana. Tahin'i Jesosy pastera, tahin'i Jesosy taontsika rehetra dia mankasitraka amin'ny fitenenana, mankasitraka narimena Dakota amin'ny tenin'Andriamanitra. Somary taratara ho tafiditra ho ratsy be koa ny ekiseny dia miala tsiny pastera. Ny zavatra tena nakasika be anahy ny voalohany ny hoe ny olona rehetra izany samy afaka manao asa soa, samy afaka manao asan'Andriamanitra, afaka mitory-teny, fa raha miampy fitiavana izany dia izay no tena sitrapon'Andriamanitra. Dia faharoa ilay hoe ny fiainantsika itsika rehetrarehetra dia efa samy azo mijolay daholo ny fiainantsika rehetra, fa efa tonga fa ilay Samaritana tsara fanahy dia Jesosy izany dia nahatonga ny fiainantsika tahaka izao dia tsy tokony itsika intsony nametraka fanontaniana hoe iza ary ny namako. Tena hoe nakasika be mihitsy izay dia efa voalazan'izy mirahavavy teo aloha daholo moa pastera dia mankasitraka indrindra tahin'i Jesosy daholo. Amen. Aleluia. Mankasitraka mamy be ny fizarana fahatsapana Angelina dia tahin'ny tompo ianao mahereza foana amin'ny asan'ny tompo toy izy foana fizarana fahatsapana fa mamy be foana miandrandra foana izay aleluia. Ohatra tsika apiditra olona hafa manaraka indray raha ohatra ary efa tafiditra ao ranabavitsika rehefa ao ary zandriana dia anao ny fitenenana tahin'i Jesosy. Inona ny azonao ambara androany. Tahin'i Jesosy pastera dia tahin'i Jesosy sika rehetrarehetra mankasitraka pastera nanome fitenenana dia mankasitraka anareo manadà ihany koa zokerika sy pastera tamin'ny toriteny mahatsika Lematelara dia niany ny lesona voaraiko androany dia hoe tsika kristiana dia mila manam-pitiavana fa tsy mahay manaraka lalàna fotsiny ihany dia nakasika koa ilay teny zokerika teo hoe fitiavana manao tahaka ny tenanao. Dia ny falenaka velarin'ny pastera koa tena nampahery ny voaraiko androany nakasika manokana hoe Jesosy rehefa tonga teo amin'ny fiainantsika izy dia tonga teo amin'ny fiainako izy dia tsy nanameloka aloha izy fa tena hoe nijerina rary nijerina nasitrana ny ratra sy ny zavatra nahazo antsika aloha izy fa tsy nanontany tsy nijery zavatra tsy nijery ny fahotana vitantsika tahaka ilay vehivavy teo hoe tsy nijery ny fahalotony izy fa namonjy anazy aloha dia tena nakasika be anazy dia mankasitraka pastera dia tahin'i Jesosy daholo tsika rehetrarehetra. Aleluia. Mankasitraka anao zandriaina Jesosy amaly fitia dia misaotra fa mamy be koa ny fizarana fahatsapana dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Misaotra anareo rehetra izay zara fahatsapana tsara be ny fizarana fahatsapana. Andao antsika anao hira anankiray efa io ohatry maromaro no nangataka an'io dia aleo tonga dia io no ataontsika. Sofa teo ianao. Aleluia. Sofa teo ianao Jesosy malala fialofako. Aleluia. Tonga dia io no ataontsika. Misaotra anareo izay nangataka an'io hira io fa mety tsara amin'ilay toriteny mihitsy ny hira io.
tonga dia anao irarytsika dia ao anatin'ny diry ao anatin'ny diry dia hivavaka avy hatrany ho an'ny marina fandarana sy ho an'ny firenena. Alleluia. Mihaino finaritra ary tahin Jesosy. Naso aloha ohatrany tsy zay le izy ohatrany tsy zay le izy eo mialatsiny ohatrany tsy zay le irany tedavitsika teo fa naso andramana kely ty zay ngamba le izy mino fa zay zay ary ndao ary lasarytsika. Kasajana futrani nani futrani uzani famuza Deidana teso sifana ita Kana pitsu trani sanjina mamundi ai Namiri mafia Kasajana futrani nani futrani uzani famuza Deidana teso sifana ita Kana pitsu trani sanjina mamundi ai Sufante we know Zisumalalo Fia lufaku Vatulapi Siheriwa Sananda ucha Nifuku saji Yewe no Simanda Nawinjiraku nuiraku Bampaiganau Rasidra tuzulani anau Umbiwani teso Nientanau Niaiae Nyaritinau Usichanini Wanawinjiraku nuiraku Rasidra tuzulaniana Umbiwani teso Nientanau Niaiae Nyaritinau Usichanini Sufante we now Zisumalalo Fia lufaku Vatulapi Siheriwa
Mifukusati Yewina Piarutsimanga Sufati wina Tisumalalo Fialufaku Vatula Sihiriwai Sinam taucha Mifukusati Yewina Piarutsimanga Mana Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Misaotra sy midera anao zay satria totosa teto indray ny fandaharana maminay ity no ny fahasoavanao tsy tapaka. Tsy voaningelina satria sitraka ao nahatanteraka ny fandaharana. Dia tahitra izao izany teny izany mba ho tsaronay foana, ampaherenay foana ary tsy mba hisy hoverina dia iray aza izany teny izany fa tena hoe ampahery anay foana, ho tsaronay foana dia hiboboika ety anatinay mandrakariva fa ay teo foana tokoa ianao Jesosy ary ianao ilay Samaritana honenanay ilay nitsabo anay ilay nanangana indray anay tahaka izao dia ho anao ny voninahitra dia raha laza saotra hatramin'izay ka ho mandrakizay misaotra Jesosy malalo. Raha misy ny tsy voalazako ianao malala ny mahasoa mety lavitra anao izay maneritreretinay anesy mba takatry ny sainay ho ataonao indrindra ho an'ilay olona izay tonga teto mety ny andrandra fa nimbavaka mendrandra fa olana isan-karazany dia jereo Jesosy jereo ary momba azy ireo amin'ny sandronao mahery mivalim-pity izy ireo tamin'ny niaretany teto na torimaso ny fotoana izay laniny teto tsy ho verimainany. Misaotra Jesosy eo. Halleluia. Amen. Ivavaka tsika amin'izao fotoana izao ny firenena mpandrotsika mavitsika Anitra Clarisse ivavaka ho an'ny firenena. Anitra Clarisse anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy pastora dia tain'i Jesosy tsika rehetra mankasitraka pastora nanome fitenenana miaraka vavaka ary isika. Ry Jehovah tomponay eo dia mbola velom-pisaorana sy fankasitrahana anao hatramin'izay. Misaotra anao izay tompo fa tonga aty amin'ny famaranana n'izao fandaharana izao. Raha nametraka ny fotoana teo am-pelantananao izay tompo tamin'ny fiandohan'ny fotoananay ity dia no hamarinanao tokoa fa tsisy maharombaka izay ny am-pelantananao. Tsy nisy ny fanelingelenana tompo, tsy nisy ny fahatapahana fa tena hoe niseho teto ny voninahitra ao. Naseho anao tokoa fa izay ombanao tompo dia tena ombanao mandrakizay. Misaotra anao izay Ray malala fa nomenao izao fotoana izao ahafahanay hitondram-bavaka ny firenenay tompo tsara indrindra. Tsisy miafina aminao Madagasikara-nay, tsisy miafina aminao ny vahoaka malagasy tompo, na dia mielim-patrana eran'izao tontolo izao ary tsy mba misy diso anjara eo imasinao izany. Ankehitriny Ray malala dia vavaka izay ho an'izany firenena izany satria hitanao fa tena feno jiolahy eto amin'ny firenenay Jesosy. Feno fijaliana, feno ny ratra. Fa indrona alefanao Jesosy, ho avitra ho anay, tanositra ny diloilo nitondra ny divay. Eto ianao Jesosy hanasitrana ny firenenay, hanasitrana ny vahoaka malagasy. Ianao Jesosy ilay Samaritana tsara fanahy, hitondra fameloma aminay nam-baovao indray ho an'ny firenenay sy ho an'ny vahoaka malagasy. Misy matoky izay Jesosy ary amin'ny finoanay avy aty am-ponay laniny no hanaovanay mivavaka fanantenana izany Jesosy. Fa ity Madagasikara-nay ity anay dia ho tonga ilay tany fiadanana, ilay Jerosalema vaovao ho an'ny olona rehetra. Jesosy malalo, misaotra anao izay ny amin'ny teny izay nampitondrainao ny mpanomponao teto. Misaotra anao izay Jesosy fa hatrany amin'ny mpitondra anay, hatrany amin'ny isam-baratonga rehetra, ho amin'ny tramon'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra Jesosy dia tena hoe ho tonga olona mandray andraikitra, tsy hitaza-potsiny fa tena hoe handray andraikitra anao ny anjara tandrify azy ny tsirairay Jesosy amin'ny alalan'ny tolotsaina sy ny fahendrena izay ataonao anatiny indrindra Jesosy dia ilay fitiavana fahana mandresy ny zavatra rehetra izany isaorana isan-kasitrahanay anao Jesosy malalo. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'izay mbola ho ataonao indray. Raha hisaraka eto amin'ity toerana ity izay tompo dia
ny fahasoavanao sy ny famondraponao ny anaraka nay tsirairay avy ka hitoetra eto tongotra ao mandrakarivo izahay. Voninahitra dia ho anao ray malalo ary nitera sy laza ny dia ho anao mandrakizay amin'ny anara sarobidinao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Saotra ray eo. Amen. Halleluia. Mamy be zany vavaka izany antra Clarisy mahakasitraka. Tena mamy mivavaka. Jesosy amaly fity dia mitombosa sy fahasoavana hatrany dia mahakasitraka indrindra. Misaotra betsaka koa ny anabavy Erika tamin'ny tokoteny mamy be. Dia misaotra ny anabavy Berta tamin'ny vavaka matsiro sady mamy koa tamin'ny fanombohana. Jesosy amaly fitenareo dia misaotra nareo rehetra izay nizara fahatsapana fa tena nakasika be daholo koa fizarana fahatsapana sady mamy. Jesosy amaly fitenareo dia tsy adino misaotra nareo rehetra izay tonga niaraka taminay teto androany. Dia raha mbola sika lembrao lanitra Jesosy dia miondretrindretsika raha piso raha mbola verinaina amin'ny sivy ora sasany. Dia samita iny tompo daholo fitafandriamanitra. Akira2.point radio-toraka 5.com afahana omeny onjapeo akira2 misy hotenjaky ny adiny telo amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 amin'ny 10 lalina samita iny tompo daholo tsika rehetra. Halleluia. Amen.